Tahak'ireo firenena hafa mikambana ao anatin'ny firenena mikambana dia isan'ny mankalaza ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'i Nelson Mandela ihany koa isika teto Madagasikara hetsika maro samihafa no nentina nanamariana izany santonany amin'izany ohatra ny ady izay nataony ity filohan'ny afrikana tatsimo teo aloha ity makasika ny ady atao amin'ny fanavakambana molokoditra. Mankalaza ny faha-15 taonany androany i Nelson Mandela izay nijoro hatramin'ny farany nanohitra ny fanavakavaham-bolokoditra. Anisan'ny modely izay nasehony ny tokony hiasana ho an'ny hafa sy hanampiana ny hafa ka izany rehetra izany no nezahana navotra ho fanomezam-boninahitra azy nandritry ny Mandela Day na ny andro iraisam-pirenena ho an'i Nelson Mandela izay nankalazana androany tamin'ny toerana maro toy ny teto amin'ny lycée teknika Alarobia. Mandela moa zany dia anisany niady ho an'izany fahafahany zany niady tamin'ny fanavakavaham-bolokoditra ary niezaka ihany koa hampanjaka ny fandriampahalemana sy ny fampanajana ny zon'olombelona. Zany hoe ny tsirairay dia afaka manova ny fiainana ho tsaratsara kokoa dia tokony andraikitra zany hoe hiasa ho an'ny hafa. Izay moa zany mahatonga an'izao fihetsiketsehana be lehibe zao fanampiana ny hafa zany ny tena atao hoe mitondra ny fankalazana ny andron'ny Mandela satria izay zany modely nasehony ny tsimbona ny rehetra izy madinika ny mantra ny marefo ary izay ihany koa moa zany no afatra ho antsika tsirairay avy amin'ity andro Nelson Mandela ty hoe ny tsirairay dia tokony hanokana 17 minitra mba anaovana asa soa zany ho an'ny mpiarabelona dia izay no nanomezana botofotsy sakafo kiraro ho an'ireo be antitra androany dia ny ankizy koa manina moa ny antitra satria Nelson Mandela efa antitra ihany koa dia ny ankizy kely satria ny ankizy kely zany anisan'ireo marefo ary tena notsimbiny Nelson Mandela ny ainga atao amin'ny fianakaviany ary nasehony ihany koa zany teo amin'ny mpiarabelona. Ankoatra ny fanampiana samihafa ho an'ireo izay sahirana sy ny hetsika fanentanana mifono fanabeazana izay notanterahina dia nanamarika ny fankalazana androany ihany koa raha ny fantatra teto amin'ny lycée teknika Alarobia ny lalao ara-panatanjahantena taranja baolina kitra izay nifanondrana ny ekipan'ny Andraharo sy Ankorondrano. Ny fanatanjahantena raha ny voalaza dia anisan'ny noentin'i Nelson Mandela nampiavana sy naminampiana ireo sahirana. Nanamarika ny fotoana ihany koa ny fampiratiana samihafa izay noentina nanoritsoritana ny fiaimpianan'i Nelson Mandela sy ireo zava-bitany. Fantatra fa mbola isy ny fampiratiana misokatra amin'ny daholobe izay ho tanterahana amin'ny herinandro ny 12 ny volana Jolay.